vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy tsy mba asitranao nanisik ampunyang panay aminiran dia amin'ny fifaliana no androsona atao anatin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ny lalany zao fahita lavitra izay jerentsika izao ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra feno irotsaka ao anatin'ny tokantranontsika tsiraray avy na izay ihany koa toerana ahitanao anay dia mirary soanao manokana izay maniry izay mba hiara-dalana aminay ianao ao anatin'ity fandarana ity ao anatin'ny 30 minitra eo ny arahantsika eto dia mino izay fa afaka ifampizara ny sosany tsara amin'ny alalan'izao fandarana izao ny pasteur tahiriny anazo Rakoto Malala no miaraka amintsika eto ihany koa ny pasteur Johnny Andriana tenaina Rakoto Mandroso miaraka amiketo miara-manao totosa an'izao fandarana izao isy tenin'Andriamanitra izay hoentinay mirala rehefa aveo manasanao zay mba ho tafara-dalana aminay kanefa melohany zany angatahako pasteur Johnny tondra mambavaka sady an'izao fandarana izao ya miarabantsika tsiraray avy ny tenako efa tsy zovina aminao no arak'izay ny tenen'ny pasteur Tahir zay ivavaka sika metraka ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra raha eo makasitraka ary manome voninahitra anao ndray zay mbola afaka nambara ny teninao eto amin'ity fahita lavitra ity manositra ny vavanay anao tahaka ny lelany efa mahay hotahinao ihany koa ny teninao zay hoentinay eto amin'izao onjam-peo sy fahita lavitra izao ka dia matoky izay Andriamanitra fa raha miasa ianao izy ano asakana tahio ny teninao tahio ihany koa ireo mpanomponao sy vahoaka zay manaraka nyity fahita lavitra ity saotra raha io amen eny ary irositsika ao anatin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity izay hojerentsika manokana ao amin'ny filazantsara no soratany Matthieu toko fasivy dia ny andininy roapolo ka hatramin'ny andininy efatra amby roapolo izany filazantsara ny Matthieu toko fasivy dia ny andininy roapolo ka hatramin'ny andininy efatra amby roapolo izay tenin'Andriamanitra zay no ndeha hovakitsika akatsika lesona sy fampianarana amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona nakeo voany ka nanendry ny somotra viavin-dambany fa hoy izy anakapony na dia lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe matokiry zanako vavy ny finonao no efa nahasitrana anao dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay ary Jesosy no niditra tao hatran'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba dia nanao hoe mivoa fa tsy maty raha zazavavy fa matory dia nome azy fatratra ny olona izay tenin'Andriamanitra zay pasteur Johnny no hoentintsika amin'ny rahalahy indray akana lesona lehibe amin'ity fotoanandroany ity tantarana vehivavy anankiray izy io izay azoko heverina hoe tsy voandroany ngamba nahinao tsika an'izany tsy zoviana misofitsika zany ary mazantsika rehefa maheno toriteny any amin'ny fiangonana maro isan-karazany ihany dia rentsika ny fampianarana toy izany tantaran'i Jesosy Kristy miaraka amin'ity vehivavy narary nandritra ny 12 taona ity ny zavatra tsara ho fantatra ho anao zay mahita anay amin'izao fotoana izao io Jesosy ivavahantsika io zany io lay Jesosy atsotsika any am-piangonana any amin'ny trano fivavahana isan-karazany maro samihafa eo rehefa tena madio ny fo ny olona anankiray ary rehefa tena mitady azy ny olona anankiray zay ny voalazan'ny Baiboly manao hoe ary raha hitady ahy ianareo izy izy dia ho hitanareo rakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra zany hoe ny fomba fitadiavana an'Andriamanitra sy ny fitadiavana an' Jesosy dia tsy amin'ny tanana na amin'ny vava fa miainga avy any anatin'ny fo lalilany no hitadiavana an' Jesosy tamin'ity ndray mitoraka ity dia nandalo tamin'ny toerana anankiray Jesosy Kristy
ny toerana rehetrarehetra zay misy an Jesosy nefa ny pasteur Johnny Andriana tenena Rakotomandroso dia misy fahagagana ny toerana zay misy ny fanatrehana. Misy fotoana raha nisy fizarana sakafo tamin'izany fotoana zany dia mofo 5 sazan-drano dia ampina voky olona. Nisy fotoana nisy jamba niantsoantso tamin'izany fotoana zany niantso dia nierika Jesosy. Zany hoe rehefa tonga eo zany to ny tompo rehefa eo ny fanatehan'Andriamanitra dia misy fahagagana foana. Fa tamin'ity indray mitoraka ity nefa pasteur dia vehivavy anankiray zay narary nandritra ny 12 ans 12 taona ataoko angamba fa efa lany ny aretina tanteraka zao. Efa tena hoe raha mifijery maha-olombelona dia hoe mbola isy fanantenana ve possible pasteur efa fotsy atsatra mety mahikely ary zany olona mandeha raha zany pasteur manao hémorragie zany misy fofony zany mazava ho azy vokatra zay fofonao zay vokatra zay aretina mahazonao zay dia miatakataka ny olona mialanao ny olona ary manolona ny fandrenesanao sy ny fahitanao zao fandaran zao misy fotoana tsapanao hoe miatakataka aminao ny olona mety tsy vokatry ny aretina fa mety fantrana lalina mety tsy aretina rabaka teny fa mety hoe misy karazana ataoko hoe fantrana lalina na fahasahiranana lalina dia vao hitany olona hoe reto indray le manao mody mampalahelo reto indray le mpangatabola reto ary misy fotoana ametrahany olona surinao ianao ametrahany olona anaram-bositra misy fotoana azany olona mitsoka mialanao mihitsy satria mailo ny olona hoe indray le mpangataka ary misy fotoana na dia efa manompo an'Andriamanitra efa mivavaka aza isika dia mbola ao anatin'izay karazana situation na fantrana sy fiainana midina sy mijaly be zay. Misaotra an'Andriamanitra ianao fa nahita an'ity fandarana ity ary misaora an'Andriamanitra ny amin'ny tombon'androm-pahavelomana. Ny Baiboly dia milaza pasteur manao hoe zay isan'ny velona ozy izy dia mbola misy fanantenana. Zany hoe raha mahita an'ity fandarana ity zany ianao dia velomindray ny fanantenana. Ary isy fotoana goavana moa zay ho totosaintsika isaky ny asabotsy etsy amin'ny trano fivavahana voan'ny oloko ankiriry eo amin'ny paradise taloha toerana nandizana nanaovana balio taloha nanaovana fiainana anina taloha dia saorana an'Andriamanitra lehibe noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia lasa trano fivavahana etsy amin'ny trano fivavahana voan'ny oloko mangarano faharoa ihany koa 200 metatra avaratry ny fiangonana Damaskosy izay anasanatsika iara-iazakazaka tsika irodoroto isy vavaka lehibe eo anelanelandreo nefa pasteur dia misy ny fotoana isaky ny alarobia amin'ny 12 ny alakamisy amin'ny 12 eny amin'ny trano fivavahana voan'ny oloko akiriry fohy be ihany koa izay anasanatsika menakafy. Tsara ihany ny ametrahana an'izay adresy zay satria efa misy olona lina sady hoe aiza moa ny toerana anaovana an'io fotoam-bavaka eo. Za pasteur mino fa ao anatin'ireo fotoam-bavaka ho ataoreo dia isy karazana hetsika zay tsy mbola nataon'Andriamanitra averiko isy karazana hetsika zay tsy mbola nataon'Andriamanitra tany amin'ny faritra eo fa hetsika Andriamanitra amineo amin'ny vahoaka ny Tomasina sy ny manodidina fa velona sady mahery izy ary tsika dia mino fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Melohany anomezako anao ny fanohizana ny fanazavana sy ny mety ho fijonona vavolombelona sy izay zavatra petraky ny tompo amponao pasteur dia ity vehivavy ity tsy nionona fotsiny tamin'ny situation nisy teo aminy izy hoe marary izy dia miandry vangina na hoe marary izy dia miandry olona mba hiantra azy fa nisy fihetsika ary zay ny zavatra angatahana izy angatahana aminao hoe ianao zay mety ao anatin'io karazana situation sarotra mahazo anao hoe mila miainga ao anatin'ny tokantrano mila mihetsika ianao jerenao tsara vehivavy marary nandritra ny 12 taona zany mafy ake zany tena mety efa mandady tsy mikisaka zany mety mitondra tehany zany miaraka amin'ny fofona eny aminy fa zao ihany ny tao am-pony anio dia tsy maintsy miaona amin'izany Jesosy Kristy avy any Nazareta zany ilay toe-po misisika ilay toe-po tena vonona hitady an'Andriamanitra zay ny tena zava-dehibe. Kanjo moa rehefa tao anatin'ny vahoaka maro tao Jesosy Kristy niaraka tamin'ny mpianatra sy ny vahoaka ary hitantsika tsara fa ny olona manaradian'i Jesosy tsy 100 tsy 500 fa manarivo ny olona miaraka amin'ny Jesosy Kristy ny zaza mambehivavy sy ny lehilahy
amin'ny fotoana io anefa de zao ny toepolona vehivavy nararina andritra ny 12 taona manao hoe na iny kidona na iny kiatrana vahoaka manahoana na manahoana itaony loko de zao ihany ny zavatra fantako misisika ary amin'ny fotoana misisika tsy maintsy mahita an'izany Jesosy zany ary rehefa hitako zany Jesosy zany de hikasika azy ary rehefa mahakasika azy zany na de misomotra viavin-dambany azy de andray fanasitranana ny vatako finoana pasteur ary eo ny tena resakitsika ilay finoana tao anatin'ilay anabavy izy tsy nijery hoe marary de tsy mavita inona fa mbabatao re olona anatony fa nataony moyen rehetra niezaka rehetrarehetra mba hafany iaona am' Jesosy Kristy nafinaritra moa pasteur rehefa nisisika izy mazava ho azy tsy maintsy misy olona nanampinorona tao milaranga ianao fa maimbe be mety misy olona nanitsaka ihany koa izy hoe ianao koa tena ina ary nataonao mandady aty anaty olona ty fa ny olona za efa sahirana mifanitsaka eto fa zao ihany tao anatin'ny fony za tsy maintsy misisika za tsy maintsy miona am'izany Jesosy zany za tsy maintsy sitrana rehefa makasika an Jesosy tampotampoka teo moa no ny fitiavan'Andriamanitra ngamba fa raha tena ny fisisian'ny olona pasteur impossible ny hoe ahafany mikasika an Jesosy fa nakasika karazana atao hoe kofehy anankiray zay le somotra viavina zavatra kely anankiray vo nakasika an'io raha vehivavy de reny Jesosy fa nisy hery niala tao anatiny tao nisy hery niala tao anatiny tao todika Jesosy de niteny tamin'ny Petera sy ny mpianatra manao iza taminareo no nikasika iza taminareo no nikitika fa nisy hery niala tato anatin'ny vatako tato nisy zavatra niala tato anatiko tato de ozy izy Petera miaraka am'le valiteny kafanapo be olona be da be manodidina anao reo ko iza lazainao nikasika anao teo nefa tsy takona an Jesosy raha vehivavy teo hita an Jesosy de tsy nateny intsony raha vehivavy satria vokatr'ilay fiatsika nataony tena ndray fanasitranana izy ary ny finoana tao anatiny na tonga an Jesosy Kristy na nasitrana azy tanteraka pasteur John fa hoy izy anakapo hoe na de lamba fotsiny ihany aza no voakasiko de ho sitrana tena zava-dehibe zany ny fiangianao anatin'ny tokantrano sy ny fikirizanao ary ny toeponao manana etaeta maninona zay no miteny an'izany le izy koa pasteur rehefa tsy mangetaeta ny olona de tsy afaka nandray zavatra zany mihitsy zany mihitsy ndranaina hoe andorana hoany fotsiny de andramana fa le izy tena mila etaeta ty vehivavy ty nge raha narary tsy nihera tamin'ny vadiny tsy nihera tamin'ny fianakaviany tsisy tenerana tamin'ny manodidina fa tonga de niainga fotsiny izy zany te ho sitrana fanapakevitra zay zany le fikirizana ary raha mino fa raha mbola nihera tamina fianakaviany io na vadiny de ozy ny olona zany Jesosy zany fandanina andro zany tsy nanakaniny zany fivavahany zany ary zany ny tenen'ny olona am'izao vaninandro zao za koa zany te anaingan'ny tongotra hoe mila miainga mihitsy ianao de mikirikely mety marary zany zao ianao eo ambony fandrina de araky nefa teniko teto tamin'ny voalohany hoe miainga ianao tonga de miantso taxi na tikitiky na posiposy de tonga de aterineo am'ireo toerana anakoroa fotsiny mangarano ny anankiray de etsy am'paradesy taloha eo akiriry de aza miera amin'izy aniza satria mbola misy sakana jereo fa rehefa nanapa-kevitra nge ty vehivavy ty pasteur ary eo le ilaina tsy de miera amin'ny olona rehefa hanapa-kevitra ny olona matoky tsy miera amin'ny olona zany rehefa hanapa-kevitra fa vao miery ianao de ozy ny olona tsisy hitondranao tsisy andehananao am'izany aleo anao eo ihany dikan'izany zany tsy mahazo miera amin'ny olona ianao fa izy na de nanapa-kevitra azy ny sakana voalohany teo amin'ny fiainana de mialatsiny lay fatongavana lay fotoana le kalazana lio mandeha raha ny tena maro na ara-baiboly de tsy mahazo miditra any amin'ny sinagoga tsy mahazo mifampikasikasika olona eo moa ny efa nilazainao teo pasteur tahirinena zo hoe lay fofona zay niaraka taminy ary jereo koa ny sakana mbola nazy azy vahoaka maro nge niaraka tamin'i Jesosy tamin'izany fa ianao vao miteny an'io vadinao ianao fa efa nihitanao ao anatin'ny kibinao misy zavatra marary ny fandehana n'ilay zavatra anao efa tsy mandeha amin'ny laon'ny sony ianao efa tsy nahinareo mivady ary efa miady lava de mbola hera amin'ny ihany venao fa raha te handray fanasitranana ianao manana fikirizana kely miazaka za nisy vehivavy zay pasteur maty ny zokony tsy haiko na tamin'ny taona 2022 raha tsy diso rehefa maty ny zokony matina aretina cancer any anatin'ny kipo de mavarina nifindra tany am'le zanydre le vehivavy faravavy de efa nanomboka memarary koa izy de niantso izy pasteur ahoana ty tongava ty am-piangonana aty am-piangonana ihany ny vahaolana Jesosy ihany ny vahaolana
fa zavatra mahafinaritra rehefa tany amin'ny dokotera izy de misy menasina cancer pastera ao anatiny tsinaiko misy aretina tovy am'le zokinay mihitsy fa zavatra mahafinaritra an' Jesosy rehefa mangetaeta ny olona pastera afaka mandray fanasitranana rehefa tonga taty am-piangonana izy maheno toroteny maheno fampianarana délivrena zay le ilaina le fametratanany rehefa nivavahana zay teo am' ray volana teo amitsika miteny zao sitra ny vehivavy io nefa ny zoko mivavy matiny zay aretina zay zany mety zay ohatry zany mahazo anao mitovy an'le aretina ny zokonareo teo mihitsy na le aretina ny zandronao na le aretina ny mamanao teo izy anao ohatry ty mihitsy nafatean'ny mamanay ohatry ty mihitsy nafatean'le fianakaviana iza ny vaolana tsy mpanompo sampy tsy mpitaiza fa Jesosy ny vaolana satria arakaraky ny andehananao any mpitaizana ny mpanompo sampy vao mahay miombo le aretina fa Jesosy de mahay manao opération tsy hita maso io vehivavy io nyjoro vavolombelona tato ato nanjavona le aretina rehefa tonga tany amin'ny dokotera nijerevana tamin'ny écho jerevana radio tsy hita le izy pasteur io asana devoly jereo nge ty vehivavy nara 12 taona ty nandany mifananany tany amin'ny mpanao fanafody maro fa tsy nahita fanasitranana hainao za mpanao fanafody maro nitetezina daholo hoe ary misy mahay ary izy misy manasitrana ialina tary izy sitrana nitetezina fa lany tsisy ny raisina tsony fa ny fanapa-kevitra lay fikirizany sy le finiavany rehefa tonga tao am' Jesosy tsy vavaka be nge paster ary Jesosy ary tsy mivavaka ao azy amin'ny anarako miala satana fa vao nakasika fotsiny izy le hetahita tao anatiny nakasika ny ravindamban' Jesosy sombondamban' Jesosy nanjavona ny aretina ary tsy hoe sitrana tsotsotra fa loha ranon'aretina rehetra tonga de nanjavona miverina am'lony ianao zay manaraka an'ity fahita lavitra ty tian'Andriamanitra ho averina am'lony ny fiainanao misy olona zao manaraka anay zao nanana izy anao ianao efa mirava ny fiainanao mipotika ny fiainanao ary isaky maheno an'ity fandarany ty ianao de voadona foana voakasika foana voateny foana fanapa-kevitra na de manaka anazy le vady amanjanaka ao nirafozanao hoe andeha hoany ve aza makany inona ny tianao ho sitrana sa hiaritra amin'io aretina zay efa hitanao hoe ianao nge mijaly ianao mijaly ndray andro alohan'ny idiran'ny pasteur Tainana Zo niona tamin'ny tovovavy anankiray zay efa niteraka izy moa fa mbola tovovavy kely narary tany anatin'ny tany hafa ndray le aretina fa tsy mitovy an'le vehivavy teo de efa maneso azy ny rafozany zaranay ary ianao lasano izy de mampiditra vonanto hafa ndray zay de nisy taona nanozona mihitsy le rafoziny aleonao maty zany nge riavana tenina enjany zany fa nanapa-kevitra io anabavy io tsy nera tamin'ny vadany tsy nera tamin'ireo rafozan'ireo za ozonde hivavaka nafinaritra rehefa nentina mambavaka izy amitsika am'resaka zao sitrana koa izy gaga le rafozany arakaraka ny nendrasan'ny fahafatesany tsy mety maty satria nisy taona izy zany rehefa mitaraina de any amin'ny rafozany marary misy zavatra marary ato anatiko ato misy zavatra manaikitra ato anatiko ato de vao may oziny rafozany sinina kory fa ianao ngamba mety nanota taloha njangajanga nenange io aretiny io mety tsy avy am'le fijangajangany mety avy am'izay fa mety tsy avy am'izay fa rehefa mitonga kosa ny devoly mitondra aretina nene tsy hitanao tsony raha tsy Andriamanitra antso zany io raha tsy Andriamanitra ny mamany io tsy mivay io dikan'izany tsy maintsy ao amin'Andriamanitra io zavatra tsy mety voavahan'ny olona io tsy mety voavahan'ny dokotera io tsy maintsy ao amin'Andriamanitra ary finiavana sy mifikirizanao de davana fa aza mieritreritra anao hoe pasteur koa no manafaka pasteur tsy mahay manafaka olona tsy mahay manasitran'olona fa fitaovana anankiray ivavaka ao anao vavaka zany no atao mitindray mitoraky ty za de manasanao eto mangarano eto am paradise taloha izy vavaka délivrance matanjaka araky nefa tenko hoe rahana am'ireo lehilan'Andriamanitra maro izay mirahalahy moa zany de efa ao amin'ny fotoana io miaraka eo ao anatin'le mamelatra tananao anao fa tsy izay koa nefa nendrehanao na de diavinao ao fa Jesosy fa rehefa tonga kosa ianao de za manokana de tehiteny aminao hoe ahita fiovany ianao satria tsy vo indray mandeha zay niantsolona manainga olona tahako zao fa efa maro fa ao anatin'ity fotoana ty de ho hitanao hoe ao anatin'ny fotoana indray mandeha fotsiny de ahita fiovany ianao ary mety ao anatin'io nanaovan'Andriamanitra opération any anatinao any tahaka nen'ity vehivavy ty fa mila mangetaeta mila manana fikirizana aza miandro olona aza miteny olona hoe mba hoeto fa mandehana fotsiny miantso taxi moto na tikitiky na bajaja ozytsika na taxi de ndao iazakazaka ho atsika ty faritra mangarano zany hatratia barika 5 aty hatratia maro be am'ty lalana ty tanandava ty afaka tonga ianao
ny toerana nefa malalaka fa eto ampilazana tsara paster malalaka ny toerana fa maro koa nefa tonga dikan'izany mila tonga aloha ianao za zany te hibata ny tongotra ao mihitsy hoe am'tindray mitorakitsika dia anao fanamby ho tsapanao zany hoe herina andriamanitra miasa hoe mbola tsy mivavaka ianao de fa itsoka reo devoly ary misy amitsika mety eny andalana eny a de mety efa mety ho batainy ny olona mihitsy ianao hoe naninona tapaka teo zany le ampiomanako anao ny ty vehivavy ty tao ampony fotsiny nangetaheta paster tainena so inoko fa voraitsika ny zavatra tianay mirahalahy tongavana ao anatin'izao fandarana izao manentana atsika vahoaka ny Tomasina sy ny manodidina ny toerana rehetrarehetra tsy akanavaka zay misy ianao fotoana lehibe no totosaina etsy amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko mangarano faharoa foibe 200 metatra avaratra ny fiangonana Damaskosy ny etsy amin'ny Paradise taloha ihany koa zany Ankiriry trano fivavahana vaon'ny oloko ihany koa izy foibe izay miaraka moa reo fotoana ireo ny sabotsy zany miaraka reo fotoana ireo de anasana ianao mba ho avy ianao satria misy anjaranao ao amin'ny tompo ary mino sy matoko zay fa raha vao mietsika fotsiny ilay finoana ao anatinao de mietsika ihany koa Andriamanitra miditra antsehatra manafaka atsika manasitrana sady mamaolana eto ampamaranana pasteur satria ny fotoanantsika mandeha de mandeha vehivavy marary nandritra ny 12 taona ny resaka za de tena sura pasteur fa melohan'ny aonany tamin'i Jesosy efa nitetim-panao fanafody io efa nanompo sampy io tsy vao ianao no nakany amin'ny doany fa io no nandeha tany amin'ny doany talohanao io no mety efa nanao karazana fampiasana tromba maro samihafa karazana heriny maizina isan-karazana anaty lavabatry ny rehetrarehetra any efa natao ny fomba rehetra ary tsika pasteur malala tsara fa rehefa marary ny olona de ze tenen'ny olona rehetrarehetra de ekenao daholy rehefa marary ny olona ka miteny olona hoe hoanina ho ny ravina zao de hoaninao zany na de tsy mbola nohanina azy mihevoka an'izao ny satria zao ny de voany zany atambatra daholo karazana hevoka efa 20 isa atao anaty vilany de misaron-dao satria manino teo sitrana nafinaritra nefa fa tamin'ny fotoana zay nandalovan'i Jesosy tamin'ny toerana nanakaiky ny toerana honena ny ty anabavy ty de lay finoana tao anatin'ny anabavy lay finoana tao anatin'ny anabavy no anisany namonjy azy za de te hijery vavolombelona aminao am'ty anio ity misy fotoana lay marary mihitsy no mila manam-pinoana misy fotoana koa mitambatra lay finoana lay olona marary sy lay olona metra tanana misy fotoana ihany koa mety tsy manana moyen tsony ianao tsy hitanao zay atao de teneny ny fianakaviana batao de eto makare azo atao daholo zany rehetrarehetra zany resaka fotsiny asombotsombony makasika ny finoana pasteur satria tadidiko tsara nisy vehivavy anankiray zay niona tamiko rehefa nifampiresaka tamiko io anabavy io dia niteraka zazalahy anankitelo izy samy mivavaka ato amin'ny fiangonana daholy izy sy ny vadiny de lay rahalahy moa tsy de tena mbola miorina tsara fa lay vehivavy nefa tafiditra lalina ao anatin'le fivavahana de bevoka faninefany eo anabavy io de zao nitelilay lehilahy raha mbola laty fa efatra teo izy de aloha misaraka tsika ianjany zany pasteur fanamby ny olona za mitady fa ity zany hoe raha mbola laty faninefany ty de aloha tena samy miparitaka de aloha samy vita mihitsy fa ianao tsy mamokatra vavy de ny zavatra atao atsaika de hoe nga moa ny olona no mametraka an'io fa Andriamanitra no mametraka an'io ao de nisy fotoana moa nakany amin'ny échographie zany io anabavy io dia niteniteny mihitsy hoe pasteur ozy izy tena mbola lehilahy le fa efatra ato mazava ho azy zany ny résultat fa tsy maintsy saraka zany izy mivady satria la le zaza ao anaty kipo ny andro moa alatsinainy ny fotoana ny fampiresana de efa azo atao hoe aterme io vehivavy io zany hoe fa fotoana efa afany miteraka zany de niteny tamiko izy ndroa andro alohan'ny iterahana de ahoana ozy pasteur fa za tsy te hisaraka mivadiko tiako izy ohatra zao sotro zao ny zavatra misy zay tena mifankaty fa le zazato nefa la de za moa niteny tamin'le anabavy fa manam-pinoana ve anao any amin'ny fotoana farany zany manam-pinoana ve anao tsy ono zany zaza efa tsy azo ovaina zany raha tena maha-olombelona tsy possible ka tsy possible satria rehefa zainy ao de zay fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra ny impossible afaka ho tonga possible ary
zany teny taminy ivavaka ho anao ao tsy maintsy tsy misy zavatra miova inona moa mahandriamanitra n'andriamanitra pasteur raha tsy manao zavatra tsy hain'ny olombelona zay tsy haitsika olombelona atao dia hain'andriamanitra atao dia zany ndray tena isorako an'andriamanitra tsisy tahotra tsy misy fisalasalana mihitsy tataonao fa dia natsoko le anabavy avery ianao atyo ny andro latsinainy amin'io amin'ny valo maray avy namonjy fotoam-bavaka tamin'ny enina ka hatramin'ny fito sasany dia nametra tanana aminy sady ny teny ampinoana no laza tamin'ny anaran'i Jesosy tsy laza any io zazy io na dia efa zay ary ny voasoratra dia ozy aby tsy maintsy miova vavy io satria tsy misy zavatra zaho ozy ny Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra moa misy zavatra mahagaga zay tsy haiko ataova dia hoy aman-tsen'andriamanitra pory foy ary fa hainao ny zavatra rehetrarehetra nametra tanana raha elandrindra angamba pasteur 3 minitra na 10 minitra teo raha elandrindra rehefa vita ny fametra tanana dia nitsofoka rano izy taorianan'io fotoana izy pasteur tsy neona tamiko le anabavy nandritra ny ray volana izy zany teraka soma tsara dia ny fana verina izy ndray alatsinainy satria fotoana alatsinainy ny fionanay matetika satria izy mpamonjy fotoam-bavaka alatsinainy dia niona tamiko le anabavy dia zao ny teniny ho an'andriamanitra ny voninahitra pasteur izy izy za koa moa vao nahita le lambanjaza mavokely dia ozy niovany tata vavy kely ty io zany fa resiny vavan'ny olona resiny vavan'ny olona dia tena fifaliana ny an'ny anabavy ary nisy fotoana ary saika tsy hitany zay asiana le zaza fa saika zany ndray lotrotrony satria fely loatra lay afaliana tao anatiny dia tsy hitany tsony zay nambala dia saika zany ndray no bataina hoe pasteur tena za moa dia naveriko tamin'andriamanitra ny voninahitra satria isika pasteur fitaovana fotsiny ihany fa an'andriamanitra ny asa kanefa raha manam-pinoana isika manam-pinoana ianao dia afaka hita ny voninahitr'andriamanitra ka ny fotoana ato mandeha dia mandeha amaraparana isika pasteur omena ianao ny adresy mazava ahafahantsika mamonjy an'izay fitaom-bavaka izay etsy amin'ny paradise ankeriry trano fivavahana vaon'ny olo koa ao fohy be izy io anasananao zany manomboka amin'ny sivy io pasteur ny asabotsy fotoana lehibe mihitsy io fotoana io etsy amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo kany koa mangarano faharoa 200 metatra avaratra ny fiangonana Damaskosy no fohy be ihany koa izy io ahafahantsika manatanteraka n'io fotoana io misy olona zao pasteur efa mangetahita sady hoe manenina raha mba tonga dia ivavahanareo na ohatra zany amin'anatin'ny possible koa zany kanefa ny zava-dehibe dia ny fahatongavanao mihitsy ka eto am-pamaranana dia hitondram-bavaka anao ny pasteur Johnny ho an'ny ireo karazana aretina mety mahazo anao na mety misy iozina amin'ny finoana ny ivavahana ianao androany fa isiry impita amin'ny alalany ty fahita lavitra ty ipitany aminao any dia horenao ny fanasana tsy voandroany zany natsapany zany ary ny mpanompon'andriamanitra mpanetretena voninahitra ho an'andriamanitra manana fahasoavanao amin'izany na amin'ny karazana Facebook ary mety ahitanao anay na tsy fantatra zay ahitanao anay dia lay herin'ny vavaka mipita eto dia izy fiatraikany any amintsika tsiraraiky avy any pasteur Johnny amarana azy eny ary tompoko alohan'ny vavahako dia azavaiko amintsika ihany fa ny alatsinainy ny talata larobia lakamisy ny alarobia sy ny alakamisy moa efa misy fotoam-bavaka amin'ny 12 fa mba ahafahanay mikarakara manokana individuel anao ianao manokana mihitsy dia afaka tonga anao talata latsinainy larobia dia misy taratasy manokana mihitsy zany mba hikarakarana an'ilay olona pasteur miaraka amin'ireo mpanompon'andriamanitra eto amin'ny tanànany Tamatavy raha ohatra zany ianao mety tara ianao manaraka an'ilay fandarina teo dia le amin'ny sabotsy ny ihany no ho tonga ianao dia ao aorianan'io zany misy fikarakara nanana manokana mihitsy manomboka latsinainy dia mba sy nay tsirahay ao ianao dia misy taratasy omenanao fenona tahaka nray makany amin'ny dokotera dia mahazo taratasy ireny dia rehefa miverina ianao dia iny ihany dia tsy miresaka indraindray tsika zay mihitsy le ilayntsika mila torohevitra dia mila toromarika dia afaka tonga ianao amin'ireo fotoan'ireo izany hivavaka ny tenako ametrao tanana ny faritra mararinao dia hivavaka ao anao raha eo misaotra indrindra makasitraka ary mame voninahitra anao zay nafanay napita ny teninao na dia teny efa renay matetika ary zany dia nandray zavatra zay tamin'ity androany ity ary inoky ihany koa fa reto mpijery reto dia nandray zavatra raha misy marary amin'izao vanim-potoana zao dia mitsotra an'izy ireo ny tananao anafaka an'izy ireo anasitrana an'izy ireo ninninona anaran'ilay aretina dia mino androany fa hositranonao zany na kista na fibrome na cancer na mety zavatra mandehandeha any anatin'ny kibo any tononoko fa hositrana io manjavona io amin'ny anaran'i Jesosy raha laha mety ao ambofandrina ianao marary amin'izao fotoana zao malemy tononoko fa matanjaka ianao aorinan'ity vavaka ity ao anatin'ny samy vavaka zao dia matanjaka ianao manjavona ny aretina rehetra any amin'ny vanitolana any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tononoko fa afaka io lehilahy io
mitsangany io lehilahy io ary ho tonga izy amin'ity asapotsy ity amin'ny anaran' jesosy kristy avy nazareta misaotra raha io amen. eny ary dia mametraka ny veloma mandram-piona amintsika tsiraray avy a marary soa dia hotahin'andriamanitra amin'ny fotoana manaraka indray miona eto a veloma tompoko samotahin'andriamanitra isika tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba Aku nanisik, ampunnya